de mato Patrika Raharimanana zay no vaintsika amin'ity anio ity. Patrika Raharimanana dia filoha mpanorona ny antoko politika vitatsika io, efa candidat filoham-pirenena ihany koa zany tamin'ny taona 20 sy 20 ingénieur manam-pahaizana zany mazava loatra. Raha ny parcours-ny dia lavalava ihany fotoanatsika tsy ho ampy resahana amin'ny Tsiprina zany. Amin'izao fotoana izao izy dia manana andraikitra eo amin'ny manolo-tsaina ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Eritsalama Rajonarivelo. Miarabanao Andriamato Patrika Raharimanana mivahiny mivantana eto amin'ny Top Radio amin'ity fotoana ity. Dia miaraba anao ihany koa namana Brito sy namana rehetra teknisiana, ary miaraba ihany koa atsika mpanaraka sy mpieno an'ity fandaharana be miray eo anivon'ny Top Radio ity. Misy manany ihany moa zany, tsy hoe manany ihany moa zany hoe hay ve izy zany olo zany de Mister Gold misy volamena de le volamena eto zany misy karaza be, de misy le tena volamena le akora zany, de misy volamena tena vola mamiratra zany. De resantsika any amin'izany satria ianao moa zany de manana iraka manokana iresaka toatsika hoe andamina ijery inona ny olana fototra de hoana ny anatsarana an'izy satria dia malaza tsinana tovolitsaona ihany ny volamena ho an'ny malagasy. Patrika Raharimanana aloha tonga de atomboko amin'izay tsy maninona satria izany zao nisany misy mahaliana ny olona tao anatin'izay ataontsika hoe volana vitsy na ny andriana sy na nomizana iraka manao mikasika n'ity tontolo ny volamena ity. Inona no azo resahana zany amin'izao fotoana izao hoe inona ny tena zava-misy zany zao. Ny farany moa zany de 3 kilao teo fotsiny nge tena madéclaré officiellement zay ny volamena naondrana tany ivelany ihany, de efa maninona fa ahoana raha miresaka ny tontolo ny volamena io fotsiny zany, tsy miresaka ataontsika hoe renakibon'ny tany hafa tsika inona ny tena zava-misy, manahoana ny sehatra ara-dalàna tsy ara-dalàna, firy ny olona mivelona ao anatin'io, manahoana ny arentsika manodidina an'io, iresaka ny resaka fanondranana fa mba hoe tena mba manao topo général fotony zany tsika ato amin'ny fanombohan'ny fandarana. Amin'ny ankapobeny zany izy namana Brito de efa iarahan'ny rehetra malala hoe Madagasikara zany de faritra betsaka volamena manomboka hatrany amin'ny avaratra ka hatrany atsimo, indrindra zany fa iny ilany atsinanana be dia be, ilany avaratra ihany koa maro. Raha ohatra zany ka raisintsika fotsiny ao Betsiaka any faritra Ambilobe Diego any de manana 500 tonnes ny réserve efa fantatra ary efa hita ara-tsiansa zany. Lambany na vela mpanjana tany tamin'izay 2 tonnes fotsiny lasany, ary misy tantara momba an'izany misy riana 3 ambanin'ny tany ao Betsiaka tamin'ny andron'ny frantsay. Tamin'ny 1921 izy io totofan'zareo zany lavaka satria zareo de tany amin'ny guerre, première guerre mondiale tamin'izany, de fa mbola ao daholo zay. Raha amintsika ny teny zao amin'ny fotoana fahavaratra moa tsika zao kelikely zany ny vokatra, fa na zay kelikely zay ary de 5 kilao isan-kerinandro no mivoaka. Raha ohatra ka amin'ny fotoana andro maina zany any amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 kilao, nefa zany tsy mbola misy le fitrandrahana lehibe, fa mbola le hoe sivana, angady kely midina, fa na izany na tsy zany efa midina any amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 100 metatra ambanin'ny tany ny mpitrandraka. Ireo mpitrandraka ireo namana Brito ireo no tena mahatra indrindra zany eto amin'ny resaka fitrandrahana, satria ambany vidy de ambany vidy tokoa no nandraisana an'ilay izy. Raha iverina kely zany amin'le hoe topo ny volamena, ny volamena eto amintsika zany de ampiasaina ho famotsim-bola. Zany hoe misy olona zany mangalatra, manao kidnapping, manao zavatra varotra drogue, manao détournement volam-panjakana, de mandeha mividy volamena izy, de zay volamena zay zany no avoakany any ivelany, matratra eo amin'ny 20 tonnes isa-taona, zany hoe any amin'ny 3 milliards de dollars zany no mivoaka. Nefitsika mazava ho azy mangataka any amin'ny Banque mondiale 10 millions de dollars, 30 millions de dollars mandohalika mihitsy aza hoe tsy maintsy zay ny manendry ny tompon'andraikitra ny jirama, tsy maintsy zao nefa le volantsika mivoaka ny ivelana tsy misy miresaka an'lizy. Misy firifiry eo moa zany zao ny malagasy mivelona amin'io sehatra io zany, mantry izy ireo zany raha tena dinina mandeha anao zany de misy tangorongoron'olona kely maromaro zany, de le tontolo ianao zany efa tsy resahana tsony ny fahasombany, ny fahampitehany ao anatin'izy. Misy firifiry eo ny olona raha ny olona voalaza any amin'ny Antotanisa zany zao de hoe 7 arivo
zay voalaza ny antotanisa ny ofisialy amin'ny 13 kilao nefa ny tena izy eo anatiny a de misy 10 hetsy sy 3 tapitrisa ny malagasy mivelona amin'io mivantana zany hoe reo le orpailleur le orpailleur tena hoe mangady de manivana mibata collecteur sy ny ohatran'izany a de 10 hetsy sy 3 tapitrisa 3 millions 500 raha atao isanjato mponina malagasy raha atao isanjato mponina malagasy a de fa raha amin'ny olon-dehibe zany olon-dehibe zany a de fa efa misasaka satria tsika am'izao fotaon'izao nge hatrampianatra ny CEG mangataka ivoaka any mifaritra varatra iny hoe voay am'izay zay raha am'izay fa andeha anivana zay satria misy orana ohatra avy a de misy oetin'ny rano tsisy tsy malala ohatra zao Mbatondrazaka zao ny camion rehefa tonga indrindra tamin'ireny lalana ratsy ireny a rehefa tonga amin'ny alina izy a de amin'ny maraina efa madio ny ao ambanin'ny camion satria efa sasan'ny olona efa sivan'ny olona camion mipetraka hatramin'ny pneu madio mitondra volamena satria mitondra volamena zay zany le hoe zany hoe ohatrany hoe maly nécessaire ihany zany le gotra tamin'ny fotoana le gotra aloha mitondra volamena izy mipatina any le camion de ny chauffeur efa tsy manadio tômobile tsony a fa tonga eo izy matory anaty tômobile marainy ny andro madio ny ao ambany tômobile rehetrarehetra dia tsara ihany ny afatarana an'izany matsy fa iverena ihany le izy andriamato Patrick Ararmana sy ny volamena zany mitrovy any arena akibon'ny tany samy hafa misy loha lalàna zany mifehy ny fitrandanana amin'ny akapobeany ataontsika hoe mbola efa lany andro vely izy mifanaraka amin'ny zava-misy am'izao fotoana satria io zany zao vokatra ohatran'ny vokatra rehetra de mandiny misy raharahambarotra mety ministerany arena akibon'ny tany zany eo zany hoe mety transversal ihany le izy amin'ny akapobeany de misy polisy eo resaka fandriam-pahalemana anondrana moa zany de misy douane eo ina zany tena tsy hafehezana an'io resaka fanondrana io satria sarotra hainao tsy le anondrana eo tonga de antsipere amin'ny ranomasina ao nelanelany tsy fantatro any Manoro na tsy haiko any anivorano any atsipy any an-dranomasina de misy maka izy mety isy zany tranga vitsivitsy fa amin'ny akapobeany tokony andalo serana le izy inona ny mahatonga lizy hoe tena hoe samanana ny lehibeany ve le le tokony raha samy hafa eny anivon'ny seranana ka mahatonga le hoe de izy aloha zany a zavatra tena hoe tsotra ary mora ny miditra amin'ny ara-dalàna zany a amin'izy io satria eo amin'ny ray alina ariary any any namana brutto 10 000 ariary isa-taona ny vola alohan'ny orpailleur de mahazo an'izay le karabolamena zay izy ary io vola 10 000 ariary io de mijanona tanteraka ho an'ny commune le anaovan'ny fitrandrahana io zany le manontolo io zany le 7 nandoha an'ilay 10 000 ariary zay fotsiny nefa reto olo reto zany raha ohatra ka mandoha an'izay izy a de ara-dalàna fa inona ny tsy andohavan'ireo olo reo satria hitany hoe tsy misy tamberina ndraikitra tamberina ho azy zany le izy tsy hitany hoe raha ara-dalàna izy a de manahoana satria rehefa mitondra an'le volamena izy mbola any inge de efa misy polisy a miteny hoe aiza ny anjaranay amin'io de zay mahatonga ny hoe transversal ny resahanao teo hoe tsy maintsy jerentsika zany hoe atraiza tokony marina zany a ny fandoavana ny ristorna fantatritsika tsara fa ny 500 arena kibon'ny tany tafiditra an'izany volamena de any fanjakana zany ka amin'io 10 000 io ny eny polisanjatony io tokony verina amin'ny commune de ny 300 miverina amin'ny région de 100 miakatra ty amin'ny foibe ny zava-misy anefa am'izao fotoana zao io ristorny io rehefa tonga any amin'ny trésor de tsy miverina ty amin'ny commune de na le commune koa ary miraviravy tanana hoe tsisy idirana io satria tsisy vola miverina aminay ary zay moa nahatonga ny ministère ny mine arena kibon'ny tany namerina le 98 milliards tamin'ny Ambatovia ho an'le commune tratran'le tetikasa de zay zavatra zay zany mbola iverenana am'izao fotoana zao namana plutôt moa teo ny teny hoe izy io ve de tonga de alefa any amin'ny ranomasina mandalo amin'ny port mandalo amin'ny aéroport zany daholo zany ny akabeazan'ireo volamen'ireo ary zay moa ny antondiako teny ivato nandeha nijery tokoa hoe ahoana tokoa ny fanaraha-maso an'izy io ary nanentanana zany ny gendarmerie ny polisy ny douane hoe atraizy izy io any zavatra hita teny ange ohatra rehefa mandalo amin'ny scanner le volamena de tsy hita satria ataon'zareo ambany ohatra ny fréquence ny scan le body scan moa no itondran'zareo anazy matetika hoe any ambatan'ny olona zany no mandeha fa amitsika am'teny zao zany a de efa miatrana daholo kosa aloha efa miezaka misy ezaka lehibe zany eo anivon'ny la douane na ny faditseranana mba ohatrany hoe ahafahana mifehy an'izay zavatra zay
iky fa tena mahalinan'ny olona zao Patrick Raromarina tao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe mba fa misy vaovao ve mba misy fivoarana ve mikasika an'le volamena ray fa nandedina mikasika an'le nivadika Bolongamby tao amin'le ministera tamin'ny fotoanandro satria gaga ihany mahatonga l'izy mantsy de hoe tsika mandondao marovarana mandoalika mitalao mihitsy mba mameza kely ry mpiara-mbe aminantoka sy ry mpamatsy vola raisam-pirenena fa tena sahirana zay io moa zany le hoe aide budgétaire sy ny sisy nefa ato zany ny volamena raha tombanana fotsiny am'izany vola tokony hita raha hoe telo tapitrisa sy telo izy dimihetsy raha samy mba mandora ialina zany efa mba fa mba hitany ihany zany anaovana le secours sy ny CSB any an-tanàna de ohatran'izany koa le hoe mba fa misy vaovao hoe mba misy fivoarana ve mikasika ny mety hamerenana ny Mauriciana moa nefa nanao hetsika tamin'ny anazy tamin'ny tary amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo tariva le 73 kilo any Afrika Atsimo volamena mantsy de ianao zao zany zao mety manana vaovao kokoa zay mety mahalinan'ny olona zany rehetrarehetra zany nisy fiarana zao nataoko tamin'ny gouverneur tamin'ny herinandro teo gouverneur ny banque centrale tao daholo zany ny équipe amin'ny banque centrale rehetrarehetra niaraka ny dinik'azy io tsara ho fantatry ny olona zany hoe ny volamena zany eo anivon'ny banque centrale raha vao tsy fatam-piaviana de tsy misy sandany zany hoe ohatra zao tamin'ny farany teo iny zao nisy an'ilay volamena 10 kilao sy 9 gramme iny zany zao de nataon'ny douane scellé de ny douane indray zany manana coffre ao amin'ny banque centrale na amin'ny banque Foibe fa ny banque Foibe tsy manana la clé an'iny coffre iny fa ny douane ihany iny fa alohan'ny ampidirana an'le izy ao kosa aloha de ny banque Foibe indray zany manana fitaovana raitra spectrométrie moa ny lazany azy ahitany hoe firy-marina le volamena ny mombamomba n'le volamena sy ny atsarany ampidirina ao anatin'le coffre zay tsy ananany la clé fa tsy maintsy misy vady tany zany no manara-maso an'iny fa iny volamena iny zany namana brito 0 ariary ny valeur an'iny amin'ny banque centrale satria ny banque centrale de voafehan'le lalàna iraisam-pirenena misy hoe LMBA zay tsy maintsy fantatra manomboka hoe taizany nakana ny volamena io traçabilité zany firy ny lavaka ny abehan'izy io firy ny alalina nakanan'io nisy vehivavy bevoka ve tao nisy zazany asa ve tao nampiasa mercure ve ny namoahana an'io de iza ny collecteur nandray an'io de iza ny makaiza de zay ny vao tonga any amin'ny banque centrale zay vao diovina de zay ny vao mivadika hoe hors monétaire any izy vao misy valeur amin'ny banque centrale fa amintsika miteny zao zany reny le volamena voangony reny de volamena code 0 sy tsika tanora fa aprime fotsiny zany ao anatin'ny coffre banque centrale ary miteny mihitsy hoe fandanim-bola ho anay no mitazona an'io satria misy entretien koa reny coffre reny ary coffre tokony ho fain'olo ka fa nefa mibahatoeranao fony any amin'ny toerana any amin'ny firenena raisam-pirenena ohatra firenena-kafa de manana ny coffre ny manokana ny douane manana ihany koa ny polisy ohatra hoe polisy matratra na manana ihany ko mahita drogue na ohatran'izany manana coffre anazy izy fa zay ozy ny banque centrale de lasa ohatrany hoe manaratsy tarehanay fotsiny ary reny zavatra reny satria ny olona vao hoe mivoaka ny gouverneur de nitondra tamin'ny kesika izy nandeha tany ivelany ka zay zany nahatonga ny hoe ny fitondrana heritsalama prime ministre zany nametraka hoe ndaoranga ampidirina amin'ny ara-dalàna ary manaraka an'izay le fenitra LMBA izay mihitsy tonga hatrany amin'ny hoe ndaotsika anangana orinasa usine anankitelo iny moa namafisiny colonel Michael ihany koa ny hoe asivo anankitelo izy ny usine de ny any avaratra ampovoany atsimo mba hahafahany malagasy rehetra zany hoe misitraka an'le menga avany amin'ny toerana fitondràna izy manaraka an'le manaraka an'izay le ary zay ny mahatonga an'le hoe asiana digitalisation mihitsy zany zany hoe asiana informatika mihitsy anaraka an'iny de ny mpitrandraka volamena rehetra zany no miteny ao anatin'lay ohatrany hoe logiciel kely zany application tsotra amin'ny teny malagasy amin'ny fomba tsotra hoe za androany nahita rogramme de ny rogramme iny zany miala ohatra ny 10 000 ariary amin'ny rogramme de misy 20 000 ariary zany alohany ristourne de ny 20 000 ariary iny tonga de miditra any amin'ny tapim-bolam-panjakana ny en'ny police anjaton'izay miverina any amin'ny commune ny telopolo miverina any amin'ny région ary ny folo isan-jato aty amin'ny national de zay zavatra zay zany misy orinasa mpanjakana mihitsy zany ho ajoro
ka ny enimpolo isanjato nyo fipetrabola ao zany a de ho an'ny fanjakana, ny telopolo isanjato a ho an'ny pisahana zany a mpiserasera amin'ny volamena malagasy, ary ny folo isanjato a sokafina malagasy rehetra mihitsy hoe za mety manana 1 million ariary ohatra de miditra ako ao anatin'le orinasa mba hisitraka mihitsy zany le volamena zany ny vahoaka malagasy. Fa le resaka teo zany le resaka 73 kilo mbola tsisy vaovao mikasika an'iny aloha. Za aloha hatreto tsy manam-baovao fa misaraka mihitsy mako ny resaka ara-pitsarana sy ny resaka fametrahana an'ilay digitalisation. Ary ny politika amin'ny fanjakana amin'izao zany de hoe tsy miditra amin'ny raha-pitsarana tsika fa ny raha-pitsarana mandeha ary ny gouvernement tsy misahana mihitsy zany ny zavatra rehetra ny amin'ny raha-pitsarana. Am'tinana kely tsy am'tina moa zany fa amaranana kely an'ity raha volamena ity de ivadika raha afitsika hoe nanelingella zany satria matetika bezina mafia zany tena resaka volamena io Patrick Rarimana ianao zany zao tena hoe ianao le manelingella ny finanany hafa satria ianao zany lasa ohatrany hoe ity Mr Gold ity zany zao lasa anapaka ny finanana tsy ohatran'ny mamolo favalo ve zany ny amo fomba hitondrako azy raha tsotrandrina de hoe aoka isika ho milliardaire fa aloha fotsiny ny fanjakana ary ataovy tsara vidy ny any amin'ny orpailleur sy mahantra arakaraky ny androson'ny orpailleur any raha ohatra izy androany mba hitatsika inona moa zany zao korona volamena za hoe am'izao teny zao zany eo amin'ny 600 000 ariary 800 000 ariary zany ny korony volamena am'izao gram io lefa voadio sa le mbola ry miala tambary ry nefa ny any tambary 5 000 ariary ny vidianandraro azy 10 000 ariary ny vidianandraro azy de eritrereto am'izany hoe ventilateur kely ohatrany atsika ohatrano io namana brito no atao anaty sachet ampidirana rivotra any amin'ny 20 metatra ambanin'ny tany de ozy aho hoe raha ohatra ny atsika collecteur satria ny collecteur mako ohatra ny patron nomby ihany io misy olona zany mety mamatsy azy mety misy karana mety misy sinoa mamatsy an'reny collecteur reny de hoe sy azonareo rehetra tonga de anay mitovitovy am'reny resaka vanille sinsisy reny fa ny tena olanao anatin'le zany namana brito misy masaha mividy ohatra izy any amin'ny ambonin'izay 600 000 ariary zay satria izy amotsy vola de mapakatra an'le cour an'le izy zany de le olona tena hoe anao exportation ara-dalàna zany any am'tsena iraisam-pirenena izy mety ataontsika 700 000 ariary nefa misy masaha mividy aty 800 000 ariary de voatery zany mandeha miditra any am'le ataontsika hoe lalamaizina foana zany ny olona fa zay lalamaizina zay mahatonga ny hoe miangona daholo zany reo ministère rehetrarehetra hoe miambana hoe ahoana ny afahantsika mametra an'ilay fivoahany volamena tsy ara-dalàna ary amintsika am'teny zao koa nge miasa mafy ihany koa zany ny Samifina Bianco ary ny aray moa zany no mpitazona an'ilay bref iny moa zany tena ina zany zao le tena tanjana okendrena ao anatin'ity hoe ampiditra vola hatramin'ny ohatrinona sa ampiditra an'ireo le 3 500 000 le 3 500 zany no ampidirina amin'ny ara-dalàna aloha ray aloha zay fa ao anatin'izay ihany koa misy vola zany hiditra ho any amin'ny commune satria rehefa ny commune zany tafiditra de izy koa zany ho saro-piaro ary fantany ange izy reo collecteur mividy an'ireo sy mivezivezy an'ireo ary ny eo ihany koa zany ny police sy ny gendarme 3 isanjato ny vola tratra amin'io nge tokony hiverina any am'le gendarme zay zany le verbalisateur na le douanier ny problème nefa tratra zao ohatra le 10 kilao iny de tsy le douanier na le mpiasany amarante na ny police de la frontière tsy mahazo an'le vola tokony sitrahany le am'le hoe verbalisation zany de zay zany no apetraka miaraka amin'ny ministère amin'ny finance hoe rehefa mba mahatratra kosa le olona de farafaratsy ny isam-bolana mba hitany any amin'ny karamany hoe ty le vola tratra ny tanjona zany namana brito de hoe ialana am'le kolikoly de mora kokoa ny miditra amin'ny ara-dalàna de tsy andovola anao kolikoly zany ny olona ny mpanara-maso indray betsaka lavitra noho ny kolokolo azony ny vola tokony hiditra any aposiny de tsy mandray an'le kolokolon'le olona indray izy fa alohan'indray azy mandray an'le vola ara-dalàna verbalisation satria nahatratra izy de mifanara-maso zany am'izay fotaon'izay hoe ny mandeha ara-dalàna sy afahantsika ihany koa mametraka an'le hoe ny olana mako raha ohatra zao mitondra 2 grammes na 5 grammes
de tratrany antsonjay any an-dalana hoe aizaka ny taratasiny ity de hoe tsy maintsy mbola miakatra any ministera tonga ao amin'ny ministera aiza ny anjaranay am'ity fa raha digital zany le izy amin'ny alalan'ny telefona ingramme ne namana brito de mahazo telefona ka na ataontsika hoe tsy mahay manoratra ary izy misy namana foana tsy maintsy hoe manampy azy manoratra fa tsara fatariny olona ihany loha hoe mba misy zo ihany loha mba azony olo-pirenena hoe citoyen lambota zany momba le volamena hoe mba andeha ho any an-dafy izy zany de tsy haiko ohatrany hoe raha fa any an-dafy makaty zany mba mitondravy an-dalana de ty ndray zany mba mety ty mba ho an'le zafy kely ihany mba atao mikavina iny de misy olona zao mba mety mba liana am'zany ihany firy lalàna ny code minier nivoaka farany teo zao a iny moa zany zay moa zany le code navoaka ny mpitondra teo aloha ny malagasy tsirairay zany de manana zoa hitondra 500 gramme io a firavaka efa vita firavaka ary misy poinçon io zany zany hoe misy fitomboka se an'le bijouterie misy fitomboka se ny mine zay zany io tsika le mandeha mividy any bijouterie zany tokony mahita hoe misy fitomboka se an'ny mine sy bijouterie le izy manana 250 gramme zany tsika hoentina ny vahiny de manana 1000 gramme raikilao zay zany mbola ady hevitra hoe fa maninona moa ny vahiny mahazo mitondra raikilao fa ny gasy tsy mitondra de ohatra zao le mitondra 750 gramme reny de adalàna zao reny satria tokony navadika goromety nisy poinçon de nandoha vola 10 000 ariary fotsiny ane isaky ny grama no aloha am'le 400 000 ariary 700 000 ariary vidin'le izy fa mazava ho azy moa namana brito rehefa mitondra 7 kilo anao na mitondra zay le 73 kilo zay de efa amina miliara le vola de manomboka mieritreritra izy hoe raha manome 100 millions fotsiny ahatra de tafavoaka fa ny tena olana be amin'zareo matetika le fanamarinana hoe avaizaka hoe vola ny vidianana an'io 73 kilo io satria tokony ho hita hoe orpailleur avy taiza ny namoaka azy collecteur avy taiza vola avy taiza de mazava ho azy zany fa raha olona hoe avy nangalatra izy nananao détournement volam-panjakana izy de tsy hanao an'izay déclaration zay mbola resaka afa moa zany mikasika ny rapatriement de devise fa miverimberina tamin'ny fanazavanao to mikasika ny hoe mety ara-dalàna de atao ara-dalàna de misitraka ny mazava tsara de milamina daolina zavatra rehetra izay nidirako amin'ity zavatra manaraka ty mety andrasan'ny olona ihany ko izy enao zany le matetika ohatrany nany hevitra hoe inona marina moa zany tena statut an'ity ramose ty fa miresaka hoe tongava ty resaka ty koa ty namato Patrick Raharmanana zany hoe name herinandro ianao tam'le fotoana iny zany hoe tongava ty zany ho eto ty ny dossier de hoe afaka nampy raha ohatra ka izay ny ilaina tsy manakana ny sokafa n'le orinasa inona zava-misy zany am'izao fotoana zao nisy tonga ve le herinandro ny fampiresahana hoe tongava ty ina marina tena ndraiky treo fa ny olona zany zao de mandray tena i Patrick Raharmanana zany ny tena blocage tsy sokafan'izany orinasa ty koa zany Patrick Raharmanana aloha zany de voatendry ho mpanolotsaina maharitra na mpanolotsaina teknika maharitra ny Heritsalama prime ministre ny mpanolotsaina zany misy eo amin'ny 12 eo zahay no mpanolotsaina maharitra de misy moa zany mpanolotsaina ataontsika chargé de mission misy andraikitra manokana ampanaovina azy ny a zany de tafiditra ao anatin'izay zany ny volamena fa tsy misy mihitsy zany ao hoe ny mpanolotsaina de tsy mahazo manao zavatra hafa fa arakaraky ny zavatra misy ao zany no sany misy zao mety hoe tsy hitan'ny olona firy fa matetika zao ohatra hoe mandray hatrany am'ireny le dokotera reny ary tonga hoe inona problème polyclinique ohatra de mandray ihany koa ny resaka fampianarana mandray ny resaka mpianatra fa tamin'ny resaka tiako zany de ataoko mazava mihitsy zahay anie tsy manana fahefana anakana an'izan'izy fanontaniana zany ny namana brito no apetrako amin'ny tiako hoe efa nanantona an'iza mory zareo ary iza no nanao n'le blocage aiza le blocage zay no natonga nanteny hoe na tsy andraikitro ary tonga avaty ary satria za moa ny kianina betsaka atao anatin'le izy hoe mibahana tsy sokafan'ny tiako za miteny foana ny hoe ny fitondrana am'izao fotoana zao indrindra fa ny prime ministre de manosika ny orinasa rehetrarehetra malagasy mba hoe iroborobo ary anara-dalàna de ao anatin'izay zany za tsy mahafantatra ny olona ny tiako ohatra tsika rehetrarehetra maheno hoe manana olana hony any amin'ny Jirama nanontaniako mihitsy ny directeur général ny Jirama ahoana ho amin'ny fandehany ny Jirama ny teny any directeur général ny Jirama namana ihany koa moa satria promotion tany votovorony reny de hoe zay tsy manana olana amin'ny tiako
fa raha manana trosa izy de mitovy amin'ny olona rehetrarehetra manatona ny agence izy a de ao amin'ny agence ny fanaraka hoe inona ny fomba andoavana ny trosa ary ohatrinona ny tsy maintsy alohameloha kosa zay vao miverina ny jiro ka efa nanatona ny jiramavy ny tiko tsy fantatro ohatran'izay ihany koa ny any resaka hoe etra ny etra ihany koa de nanontany ihany koa ministre ny finance hoe manahoana ny etra ny tiko de hoe manatona fotsiny a natorony a mihitsy ary moa hoe ery am Saint Michel apitan'ny Saint Michel no mikarakara an'ireny ny grande entreprise ka sao de tsy hitan-jareo ny toerana fa raha ny fahalalako azy a tsy misy am'izany ny resaka indray zareo ao anatin'le izy hoe feuille de route hoe feuille de route tamin'ny 2009 de nametraka ny hoe misy fanonerana ny simba rehetrarehetra ho an'izay nanao 12 taona zareo teo a niaraka tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tsy fantatro inona problema tany atreto tsy tonga aty amin'ny prime ministre aloha zay no natonga ananteny hoe tonga avary fa zahako a tsy hoe mamahaolana fa afaka miresaka amin'ny prime ministre ahako ary afaka ihany koa tsy indraindray afaka miresaka amin'ny filohan'ny fanavoazana rehefa atsony ka atreto aloha namana Bruto a tsy nisy tonga tao amiko a fa nitako fotsiny any Facebook a de za lazaina fa manakana fa hatramin'ny androany a tsisy manakana fa mahazo manokatra izy atreto moa zany ny mpaneho hevitra eny amin'ny Facebook sy ny any aloha ohatrany tsy tena hoe tompona andraikitra loatra amin'le orinasa fa mety hoe mpanaradia na mety ohatran'izany raha mifahitako azy aloha satria ny andro koa tao anatin'le fotoana zay hoe ny tompona andraikitra ny vin'ny orinasa na mpitady ny orinasa hanao fanambarana na valaresaka mampanao gazety hoe inona marina ny tena zava-misy am'izao fotoana zao mikasika ny orinasa de ho iteo zany ny fivoarana fa zay aloha no fanazavana anaraka fainokelytsika aloha samma de afaka mampiditra ny PM ndray ao aoriana zay de mitoy ihany koa ny fanazavana miaraka amin'ny vahiny